manday fiaraba miaraka amin'ny firariantsoa atao anatin'ny fandahara zao avotoyato rolay ary manasantsika iabiaby hanaraky ny fandahara zay arosiko eto ho vahintsika atao anatin'ny toy fandahara toyato i docteur Alexis zay mpamokatra spiruline atoliara eto ho fantaritsika atao anatin'ny toy fandahara toyato ny mikasiky ny atao hoe spiruline aiaby ty faritsy misy azy aiaby ty faritsy mamokatra azy da ho arahantsika ny fandahara. Ny antony fandaharana ty zany dia hanazava ny atao hoe spiruline. Tsy nisy dikany amin'ny teny gasy aloha hatreto fa ny olona rehetra dia miaiky amin'ilay hoe spiruline. Zahay mba naniry ho natao hoe spirofia ny dikany amin'ny teny gasy fa mbola tsy mety zay. Izy io dia lomotra tsy anaty ranomasina. Mandainga ny milaza an'izany fa lomotra anatin'ny rano matraba hoy izy ny fiteny sasany na saumâtre hoy izy ny fiteny frantsay. Ety ambony tany ety zany akaiky ny moron-dranomasina misy rano sady tsy mamy no tsy masira tanteraka. Fa raha any anaty ranomasina dia maty io spiruline io. Raha anatin'ny ranomamy dia maty koa io spiruline io. Ary vao mainka maty izy anaty ranomamy satria ny spiruline dia lomotra mitady pH basique 9 à 12 ny pH zay vao velona ny spiruline. Io spiruline io dia lomotra misy eran'izao tontolo zao amin'ny toerana mafana. Tsy eto Madagasikara rery zany fa misy koa any Afrika, any Amerika, any Azia. Fa raha eto Madagasikara dia toliara ihany ny toerana misy azy voajanahary. Fanomezana manokana ho ny toliara zany ny mampisy spiruline eto toliara. Araky ny fahafantaranay azy efa betsaka ny mpamboly spiruline eto Madagasikara. Satria nahoana betsaka ny mponina mitady spiruline ary indrindra koa fantatry ny olona ny hatsara ny spiruline. Raha eran'izao tontolo zao ny mpamokatra spiruline betsaka indrindra dia ny any Chine sy ny any États-Unis. Misy ferme ngedabe anankiray any 107 hectares ny velara 107 hectares. Dia ny vokatra vokariny tsy mamokatra izy raha mahavita 2000 tonnes spiruline sèche par an. Zay le atao hoe ferme Earthrise zay ny anarany. Eto Madagasikara ny ferme spiruline misy efa maro ihany fa ferme madinika le antsoina hoe ferme artisanale. Ary raha totaly ny spiruline vokarina eto zany isan-taona mety mahatratra 5 tonnes na 10 tonnes, 10 tonnes. Inona moa ny mahatonga an'ilay hoe mety satria ny statistique dia mbola eo andalana atsika hanao azy metimety kokoa. Ary ankoatr'izay misy koa ny tsy hitany satria misy mpamboly sasany mamboly amin'ny toerana hoe en zone franche dia tsy amidy eto an-toerana le vokatra fa tonga dia lasa miampita makany France ka mety tsy ho tafiditra anatin'ny statistique zany. Zay zany nefa tsaratsara kokoa angambany na dia resaka lavabe eto mba mahita ny tarehin'ny spiruline ny olona zay mijery an'ity fandaharana ity. Porofoina amin'ny fakana rano maitso jerena amin'ny microscope azo ilazana hoe ay spiruline marina no ao. Ho hitatsika amin'ny microscope zany ty tantara ty. Efa tamin'ny 2005 no niforona ny fambolena spiruline spirofia. Araky ny zava-misy eo an-tanana ihany no entina namorona azy. Fa ny formation zany natao aingakaingana ho ny tanora ty hala aminay. Ny mpianatra ao amin'ny université manao efa taona, zahay nanao efa volana. Mitohy hatram'izao fambolena ny spiruline spirofia ary maniry tsara ny spiruline eto Toliara.
noho ny hafanana sy mba misy koa fahaizana hoentina manao azy. Tsy tonga lafatra zahay, tsy zay ny tiako teneny. Mba maniry mba hanatsara an'io fambolena spiruline io. Amin'ny lafiny qualité de misy ny atao hoe norme HACCP zay. Zay zao ny tanjona zay kendrenay ho tratra amin'ity taona 2019-2020 miara-miasa amin'ny Institut Pasteur amin'izay fanametrahana ny norme HACCP zay. Inona no ilana an'io? Ny spiruline vokarina eto Madagasikara, anisany ataony zareo hoe spiruline de haute valeur nutritionnelle. Misy plus de 16% zay le ao anatin'ny zay teny zay hoe haute valeur nutritionnelle zay. Kanefa raha alefa any andafy en Europe zany en exportation io spiruline io dia tsy maintsy anatin'ny norme HACCP fa raha zany tsy tafiditra anankiray zay. Raha eto an-toerana ny spiruline dia tokony ho betsaka kokoa noho izao misy izao ny vokatra aely eto Madagasikara satria betsaka ny tsy ampy sakafo, ny tsy fanjary sakafo filaza azy. Betsaka ny sportif zay tokony hihinana spiruline ary zahay dia efa nanomboka tamin'ny taona 2006-2007 manampy ny sportif eto Toliara. Manantena zahay amin'ny 2019 zao fa hibata médaille d'or be dia be ny sportifnay avy ety Toliara noho ny fihinanana spirofia. Ary farany ny spiruline zany dia anankiray ihany amin'ny vokatra vokarina iato. Ny vokatra na ressources naturelles avy eto an-toerana no heverinay antonasa hivelomany ferme spirofia. Anisan'ny ressources naturelles anankiray koa dia ny huile essentielle ny katrafay, ny vahona na ny aloe vera na aloe divaricata. Ressources naturelles koa ny hazo zay amboarana lakana. Io lakana vezo io dia avy amin'ny hazo atao hoe farafatsy zay. Ka zay maniry ny hamboly an'io hazo io satria lazaina fa simba ny ale, tapitra ny ale, iza moa mba namboly an'io hatram'izao. Zay ny hevitra hanomboka fambolena ary efa betsaka ny graine efa ataonay en pépinière amin'izao fotoana zao. Ho famarana anazy dia tanora zahay, tanora ny orinasanay dia mampirisika ny tanora toanay sy ny zandrinay mba hiasa hampiroborobo ny exploitation ny ressources naturelles ataony malagasy na ataony vahiny vonona hiasa hipetraka hanabe voho ny tanindrazantsika. Izay sy zay no lahy ny azo naroso tamin'ny toy herinandro toy fa dia isarako bevatanareo an-tokantrano any na amin'ny toerana maro isan-karazany nahare sy nijanjy ary nahita ny fandahara zay narosoko teto androany zay. Isaroantsika Dr Alexis nanaiky ny vahiny sy nanazavazava izay mahakasika ny spiruline zay teto amintsika ary mirary soa ho antsika iabiaby koa rolahy mba ho tratsy ny 26 andro raiky tsy manampaharoa ho an'ny Malagasy ka dia mirary soa ho antsika iabiaby rolahy. Isaroko bevatanareo an-tokantrano any rolahy, isaroko bevata koa Zokibe Johnny izay nanampy tamin'ny fanatotosana any ny fandahara iny ary dia mametraka ny veloma mandram-piaona ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.